Nandrianjara tamin'ny etsika no tanterana tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ihany koa androany teo anivon'ny mpamonjy voany. Izy ireo izay anisan'ny mpiantsehatra eo amin'ny fiatrehana izay loza voajanahary izay. Claude Arasolson sy Mamira Soanay Voatra no mitaritra ny vaovao. Anisan'ireo mpiantsehatra lehibe eo amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary ny vondron'ny mpamonjy voany izay anisan'ireo nandray anjara tamin'ny etsika izay nitanterana teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely androany. Na dia manana trakefa sy manana asa mirindra aza izy ireo dia sahirana ihany rehefa misy asa goavana miandry. Oharina amin'ny asa miandry azy eto amin'ny renivohitra Madagasikara sy ny zava-misy rehetrarehetra eto dia azo atao hoe somary sahirana ihany izahay. Raha ite moa zany hoe ampy raha loza kely hoe accident anaty fiara kely anankiray azo atao hoe be dia be fitaovana. Fa raha zavatra ngeza be miseho dia tena amin'izay angamba ny tena hitany tsy mahabe ny fitaovana. Dia izay no anentanako antsika rehetra izay manana trano lehibe na itsika folona rehetrarehetra eto Antananarivo fa tsy hianona fotsiny na hoe hiandry-kendry koa amin'ny hoe loza mitranga dia somary sahirana pompier dia avy eo no kritika fa dia zao mbola fotoana zany zao ifanomezan-tanana raha misy voarambony tanana ny aminao any dia afaka manampy ny mpamonjy voana ianao. Anisan'ny famonjena fanampiana mpamonjy voana rehefa ohatra hoe amin'ny famonjena trano reny na dia miteny fotsiny ara hoe misaotra anareo dia efa zava-dehibe zay fa mbola betsaka ny olona tsy mahay miteny misaotra koa farafaratsany fa tonga dia le kiana sy zava-dehibe maromaro reny zany mbola fampianarana ho antsika rehetrarehetra daholo. Ary raha tsy tena hoe anisan'ny eto Antananarivo ny bâtiment administratif maro izay betsaka ny tsy manara-penitra ao anatiny fa dia reny zavatra reny raha mbo ohatra hoe magataka fanampiana fampiresaka amin'ny pompier afaka naovana ny asa fitsirihana dia reny koa zany tokony mba hoe ameny zay voarambony tanana ao anatin'ny mpiantsehatra ny mpamonjy voana. Tena mahasarika olona androany ny fampisehoana sy fampianarana ny famonjenana isan-karazany amin'ny fomba tsotra rehefa misy tsy mahatsiaro tena ohatra na rehefa misy mahavoatelina zavatra. Nisy ihany koa ny tranohevana ahitana ireo karazana asa-pamonjena ataon'ny mpamonjy voana, ireo fampianarana mety ataon'ny mpamonjy voana rahaliana amin'izany ary ny fitaovana samihafa ampiasain'izy ireo sy ny fikambanana Phoenix izay miara-miasa amin'izy ireo.